io Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty io dia efa nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ny mpanjaka. Efa nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ny mpanjaka izy ry havana. Voalaza ny soratra masina izany ary marina izany, tena misy izany satria ambaran'ny soratra masina. Ary araka ny voalazan'ny apôstôly Jaona dia efa ny an-danitra izy ankehitriny mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Fahamarinana ambaran'ny soratra masina antsika izany izao maraina izao dia ny voary manontolo manaiky ny fahefana, ny ao an-danitra manaiky ny fahefana. Fa ny problème an'Andriamanitra amin'izao maraina izao ry havana dia hoe marina ao am-ponao ve izany, manjaka ao am-ponao ve io Jesosy Kristy iraintsika ilay nitsangana tamin'ny maty io. Dia isaorantsika ny tombo fa mbola tsy tara izao, mbola fotoana androany anorantsika ny tombo ny fotsika indray dia andeha anararoatra an'izao fotoana izao tsika hanavaozantsika ny fanorantenantsika ho an'io mpanjaka ny mpanjaka io, ary tsy ny tenantsika ihany fa tena ny fotsika momba antsika rehetra, ny projet antsika, fisainantsika, volantsika ny fotoana andao atolotra ambongady an'io mpanjaka ny mpanjaka io dia hanoatra ny fotsika mba hanjakany any koa anaiky ny fahefany fefanitsangana izy ry havana.
nitsangana tamin'ny Jesosy Kristy ry havana fa zao a raha mbola ety an-tany sika dia tsy maintsy handalo fahoriana tsy maintsy ho sedraina fa ny fampahirizana ao antsika dia hoe ilay fanandresin'ny fahafatesana ilay fanitsangana tamin'ny maty no mampandalo antsika amin'izany ary mbola fampahirizana ao antsika koa hoe izy ilay manjaka eo ambony seza fiandrianana dia miazina ny zavatra rehetra miazina ny fiainantsika miazina izay fisedranantsika hoe nandalo fankatoavana teo amin'ny seza fiandrianana io zany dia mankalaza ny pasika isika androany fa tsy ilozan'izay hoe andalo zoma masina andalo fisedrana andalo fahoriana dia andeha ataontsika mampahery atsika ny fahafantarana hoe eo ampelantanan'ilay fanitsangana tamin'ny maty sy nandresy ny fahafatesana ny fiainantsika izy micontrôle ny zavatra rehetra fa anantona asika na hoe ekentsika ny fitondrany ekentsika ny sitrapony fa entiny ihany koa ampiorenana ny finoantsika izany iandao mbola idera azy hatranosika antin'ity ira manaraka aty ary tena hoe aneo fahavinonana anaiky ny fahefanosika anaiky ny sitrapony Jesosy Kristy tomponay io efa manjaka ianao
fahefana sandratra ho mpanjaka ny mpanjaka dia meteza ihany koa anjaka aty anatinay aty amponay tsirairay avy dia tena hiaina ilay fiainam-pandresena izay atolotra ao anay izahay ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Dia mbola manovina ny fiaravanantsika rehetra ry havana ny amin'izao nahatrarana ny Paska 2024 izao. Miombona isika ihany koa ny amin'ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny fanavotany Kristy. Andeha arsika ry havana hitsangana hifety ny hiran'ny jobily miverena amin'ny fitiavana voalohany. Aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ro avy ary avy amin'ny fanahy fito izay alohany ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra dia andeha anonona ny apokalipsy toko 5 ny 1:10 ka hatramin'ny 7:10 sika manao hoe ary mahita aho sady nandre ny feon'ny Jelomanitra manodidina seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina ary ny lohany ary misy zareo nanao tamin'ny fahamahery hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia miendrika andray hery sy faharery
Seaja Sumatra Sot Versausa Nazarinat Nazarimata Anabantra Nazaritawanafa Pereksana Online petraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondrany ny satro sy ny kaja sy ny mpinahitra ary ny fanjakana mandrakizay ary ny zava-mananana efatra nanao hoe amen ary lola dia mipoka ny vavaka amen. Iombona mivavaka sika ry havana. Ny herinao ry Tompo Andriamanitro no herinay ankehitriny amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Miombona izay fiangonana rehetra manao hoe Alleluia, Amen. Velona Jesosy Kristy Tomponay, nitsangana tokoa izy. Fifaliana ho anay Tompo. Izao andro fandresena nentinao anay izao. Izay tenanay efa maty noho ny ota, dia novelominao indray Tompo mahalalo. Mahagaga eo masinay izany. Indreto ary izay, mideranao ry ilay zanak'ondry, mankalazanao isan'andro, ary miara-manandratra ny feonay manao hoe misaoran Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaoran ny anarany masina. Misaoran Jehovah ary fanahiko, ary aza misy atinonao ny fitahindrehetra. Zany Tompo malalo, no tenin'ny pololotra afa-tsy ambavanay, satria tsaronay fa lehibe tokoa ny asanao an'izao tontolo izao ho famonjenao anay. Ko ankehitriny ary Tompo malalo,
dia ianao no angatahinay, anatrika anay, ame fandresena ho anay tsirairay avy, ilay ianao nanavitra anay amin'izao andro Pasika izao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tomponay no hanandratanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Iroso amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika, manasa azy ireo hitsangana hanao ny hira izay efa voalahatra. Vavaksika, Jesosy tompo malalanay io, misaotra fa mitarika anay ianao, misakambina anay ianao amin'ny lalana rehetra izay tiavinay. Tompo tsy takatry ny sainay, ny fidiananao anay ka ny antsoinao anay hoe zandrinao malala ao amin'ny Jesosy Kristy izay. Ko ankehitriny ary ihaino ny afatrao izay meteza ianao, andrisika anay ary ampianatra anay ny teny fahamarinana izay fiainana sy fanilon'ny tongotray. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Petraka ianareo. Andesika afatsika ny baibolitsika, amaky ny soratra masina ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matthieu 7:20, ny 10 tapany 10 tapany voalohany isika. Matthieu 7:20, ny 10 tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia ho Jesosy taminy aza matahotra. Averisika mafy hoe dia ho Jesosy taminy aza matahotra. Andeha arisika iaino tantara kely anankiray, angalatsika afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany soratra masina izany. Ny lohateniny teny hoe ny ranomason'i Jesosy. Nandeha nijery anana izay namboleny teny an-tokotany iny eny. Rehefa varendresaka tamin'ny ravao teo izy, dia indreo toa mandre ikikan'olona maro, mandre orakoraka any ambadiky ny trano. Taitra mafy iny sady nibitaka ny fony, ka hoy ravao taminy manao hoe aza taitaitra kia, ankizy milalao any ambadika any izany fa aza matahotra indry. Niherika ineny, indro ny trano no efa mijoalajoala mirehitra afo ary efa feno setroka mivoaka tao an-trano. Nikika avy an-trano eny ka nanao hoe ny zanako, maty ny zanako. Niazakazaka izy, notohanan'ny olona nefa izy tsy hiditra tao an-trano. Tsy nanaka anazy anefa izany tenin'ny olona sy ny fandraran'ny olona izany, fa nanesika azy dia ny fitiavan'ilay zanany tafajanona tao an-trano. Avitra somatsara ny ain'ilay zanany. 10 taona taty aoriana nefa dia izao, miresaky neny sy ny zanany tao an-trano. Ineny dia feno takaitra ny vatany, ary tratra ny fahasamponana ny tanany, ny raikitra noho ny amaizana nahazo azy. Dia hoy zanany taminy, mba ratsy tarehy koa ty ianao ry neny, tsy mba mitovy ny nen'ny olona hafa rehetra, fa nen'ny olona mahafinaritra matehijery, fa ianao ty toa mampatahotra. Nangano any ny mason'ny neny nijery ny zanany.
Ary vao nijery indray ty zanany dia tao ohatry ny nisy alahelo andreniny tao anatiny, ka dia hoy izy hoe tsy ho fafako ny ranomasina aoriny eny. Tao aorianan'izay dia tsapan'ilay zanany fa misy zavatra tao anatiny eny, dia nitantara ineny hoe anaka, tsy ohatr' izao ny paoziko tany aloha, fa noho ny fitiavana lehibe izay nasehoko anao dia namonjy anao aho ary izao ny hafarako. Dia mbola niteny ihany neny hoe anaka, ny zanany aloha nyteny tamineny hoe neny, tsara tarehy indraika ny tananao fa tsy ohatry ny tanan'olona rehetra. Dia ozy izy neny hoe neny Jesoa anaka, mbola tsara tarehy mihoatra lavitra noho io ny tanany, satria dia kapoka taminy no netiny nahasitranana neny sy nahasitranana ny fahotany izao tontolo izao. Dia hoy ny zanany hoe neny toa matahotra ihany hiatrika ny fiainana, satria ianao toa tsy afaka ny havita ninina intsony. Dia hoy ny teny neny, naverineny ny tenin' Jesoa hoe aza matahotra. Ny aza matahotra ny tenenin' Jesoa dia izao: i Jesoa no miantoka ny fiainantsika tsirairay avy. Ninona fahasamponana misy eo amin'ny fiainana, ninona faharavana misy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, tahaka an'izay misy eo amin'ny fiainan'izy mianaka, dia Jesoa manangana antsika. I Jesoa mitondra fahandresena ka miteny amintsika hoe aza matahotra, vavaka isika. Jesoa misaotra fa noho ny fitiavanao sy ny fijerenao anay dia ontsa ny fonao malahelo anay ianao, nefa tsy dia tia anay tokoa ianao ka mijery akaiky anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fahatanterahany teninao hoe aza matahotra tamin'ny andro lasanay rehetra, ary ankehitriny ihany koa ianao dia mbola mamerina izany hoe aza matahotra, fa indry ianao anangana izay faharavana rehetra nisy teo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Tsangansika anao ny hira voalahatra. Vavaka isika rainay eo misaotra anao zahay fa afaka andreny teninao. Andriamanitra velona ianao ka miteny aminay, ary mipasika toy izao no nampiariarinao tao amin'ny Jesosy zanakao, fa tsy manan-kery aminao ny fahafatesana. Aoka hiasa amin'ny fananao masina, azahoanay mamaky ny teninao, ary izany fanahy izany izay nametraka ny teny tao am-pony ny mpanomponao no ampiteny azy anio ny sitraponao, mba hamelona anay zanakao ny teninao, andresenay dia mety ho endrim-pahafatesana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hivafanay. Amen. Iara-maky sy ny teny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Hosea 3:10, ny 4:7 sy ny 5:15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avoakako sy ho azo ny herin'ny fiainatsita izy. Hofonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesanao, aiza ny aretin'ny fandripahanao, ry fiainatsita ao, aiza ny fandringananao,
afenina tsy ho hita amin'ny masoko ny nenina. Fa Efraima dia ahavokatra eo amin'ny rahalahy. Nefa ho avy ny rivotra avy any antsinanana dia ny rivotra Jehova miakatra avy any anefitra ka dia ho ritra aloha ranony ary ho tankina ny fanjakany, ho baboana ny rakitra dia ny fanaka tsara rehetra. Hotoizantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Matio, toko 7:20. Raisintsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatreo amin'ny andininy 10. Ary ho faranana izany eo amin'ny epistily ho an'ny Galatianina, toko 7 ka ny andininy 10 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohoro-tany mafy fa nisy anjelin'ny Tompo nidina avy tany an-danitra. Dia nankeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vadim-po noho ny fatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe, aza matahotra ianareo, fa fantatra fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Avy ka jereo fa taony nandrian'ny Tompo. Ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianana fa efa mitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilia izy. Any no ahitanareo azy, ary indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra. Dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra. Ary izy ireo nanantona dia niazona ny tongony ka niankohaka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra, fa mandehana ka sovy makany Galilia ny rahalahiko, fa any no ahitany ahy. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahay tandrina izany no velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga voaozona monjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisina amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Amen. Dia hitsangana ny fiangonana hanao ny hira 300 ny andininy 2. Oh
fiangonana. Vavaka sika ry avana. Ndreto izay fiangonanao Andriamanitra, Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanamasina. Niterahanao zay a, mankalazanao zay a, fa Andriamanitra tsy manam-paharoa ianao, ary nasehonao zany raha nanangana ny Jesosy Kristy Tomponay tamin'ny maty, nampiakatra azy any an-danitra ary nametraka azy eo ankavananao. Mankasitraka anao zay mpamonjy, ary meo anay nitahiry velona ao an-tsainay zany fahamarinana volamena mikasika ny toetra anao zany. Ary ny angatanay aminao a, io ty Pasika maraina ty, mba hoe ho Pasika andraisanay an Jesosy velona ao amin'ny fiainanay. Ka izy maty nitsangana tamin'ny maty io a, tena hoe velona ao anatinay. Zany no angatanay aminao mpamonjy eo. So vavaka sao dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Galatiana toko 7. Galatiana toko 7 dia averintsika vakina sy enona ry havana, fa sarotsarotra le texte dia ny fanamasina amerina antsika ao amin'ny saintsika zany texte zany. Galatiana 3 folokatra amin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana, fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa zay mahatandrina izany a no velona aminy. Kristy nanafitra anay tamin'ny ozy ny lalàna, satria tonga voaozina hamonjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra miantona amin'ny azo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Amen. Zao no afatra ho antsika ry havana amin'izao aladin'ny Pasika zao hoe safidio ny fitahiana. Safidio ny fitahiana sy ny fiainana. Safidio ny fitahiana. Toy ny tamin'ny andron'ny Mosesy ry havana, dia toy ny miteny amintsika amin'izao Pasika maraina zao ny Tompo hoe io apetraka eo anoloananao ny fitahiana sy ny fanozonana, fiainana sy ny fahafatesana. Misafidia ny fitahiana. Misafidia ny fitahiana. Le fanontaniana raha dia hoe ahoana zany hoe misafidy fitahiana izany? Valiteny ry havana, ny finoana no azahoana fitahiana. Finoana no azahoana fitahiana. Safidio ny fitahiana, ny finoana no azahoana fitahiana. Vakitsika ingay ny 1:12. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Na ny marina amin'ny finoana no ho tahiana. Habakoka 2:2. Ndao raha jerentsika ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Habakoka.
Abakoka toko faharoa andiny fahaefatra. Ezahantsika mamantatra hoe ahoana zany toetra ny olona mino zany ka ho velona ary ho velona mandrakizay. Tamin'ny andron'ny Abakoka ary havana. Tamin'ny andron'ny Abakoka mbola mandre baiboly mivadika 865 ary. Zay a. Dia hoe tena tao anaty faratsiana. Tao anaty faratsiana ny firenena Joda. Tao anaty faratsiana. Ary tao anaty faratsiana izy noho ny afitoko Joda ry havana, tsy noho ny afitoko ny jentilisa. Zany zavatra mitranga eo amin'ny Abakoka eo. Dia jereo ara ilay toko voalohany inge andiny fadimy fa tonga dia fahenina. Fa indro atsangako ny Kaldeana dia ilay firenena masika sady mirehitrehitra. Atsanga an'Andriamanitra ny Babiloniana, mitovy ihany ilay Kaldeana sy ilay Babiloniana, hanafay anreto Joda reto. Zay zany ilay situation eto. Anafay anreto Joda reto. Manangana firenena jentilisa faran'izay masika Andriamanitra, anafay an'i Joda izay miaino anaty faratsiana tanteraka. Zay le izy. Dia zao zavatra mitranga zao zany a, tonga tokoa ny Babiloniana tamin'ny taona 605 talohan'i Jesosy, 70 taona avy eo dia natsangan'Andriamanitra indray Kirosy nandringana any Nebokadnezara sy ny Babiloniana. Zay le arak'ilay tamin'ny louange teo hoe Andriamanitra mikontrôle ny zavatra rehetra. Andriamanitra mikontrôle ny zavatra rehetra. Dia aiza ny fipetraky ny finoana amin'izany avana. Donc jerentsika Abakoka toko faharoa andiny ny fahaefatra. Ny anaran'i Jesosy, indro feno avinavina fanahiny ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny finoana. Ny olona marina eto ry havana. Ny olona marina eto dia olona tena hoe manaiky an'izay hoe fitondran'Andriamanitra izay. Olona manaiky hoe faizina rehefa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manaiky izy faizina. Zay ry havana ny lesiny eto. Manaiky izy faizina. Ary mahafantatra fa hoe Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra, ary tsika mahita an'izany a, izy mandefa ny Babiloniana io dia voafetra ihany ny fotoana anjakazakany Babiloniana fa andefa Kirosy izy rehefa avy eo. Zany amin'ny andavanandrom-piainana ry havana. Zay le toetra ny mpino hoe tsy misy zavatra miatra ka tsy nataon'io Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo io. Ary raha vakitsika ny andiny fahatelo, fa ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Ty le efa nilazaintsika ohatrany tamin'ny Zakaria. Ty faminaniana ataon'ny Zakaria ty milaza hoe ho avy ny Babiloniana, fa avy eo ho avy koa Kirosy. Dia hoe mikendry ny tena farany dia hoe fiavian'i Jesosy ry havana. Mikendry ny fiavian'i Jesosy. Ary tsika mahita an'izany fiavian'i Jesosy izany. Te hamboly finoana ao antsika ny tompo ry havana. Fatokiana tanteraka an'i Jesosy. Tamin'ny andron'ny Joda raha hiady amin'ny Babiloniana izany ianao, tsy possible izany. Alay fisaran-tsaina hoe tsika gasy ve dia hoe anana heritreritra hoe hifanandrina dia hiady amin'ny sinoa. Ny sinoa nohotrany hoe Babiloniana tamin'izany andro izany. Première puissance mondiale. Tena hoe adalàna zany. Fa zao ry havana,
jesosy natsangan'andriamanitra tamin'ny maty io a tsy hoe natsangana atao tsaina fotsiny na natsangana atao anaty baiboly fa hoe tian'andriamanitra isika anankina ny fiainantsika amin'io jesosy nitsangana tamin'ny maty io manana babilonianina voadidina babilonianina sika ryavana ao amin'ny andavanandrom-piainantsika tena hoe fahavalo tsy resena eo satana eo ny fahazaran-dratsy zany ny babilonianina zany fa hoe zay mahatoky an' jesosy ryavana zay mahatoky an' jesosy dia ho mpandresy ho velona eo ny fahazaran-dratsy manahirana le fiainantsika mora milavolevontsika mora kivysika mora diso fanantenantsika mora maratrysika normala zany fa ao anatin'izany ve atoky an' jesosy ianao ry avanao zay le fanontaniana apetraky ny tompo amintsika ary raha te hoe te hiplaire amin'andriamanitra ianao te ho ankasitrahan'andriamanitra ianao raha te hahazo fitahina ianao dia matoky any asa nataon'andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ho avy a ny fitahina zay ihany ry havana ny lalam-pitahina zay ihany ny loharano mpitahina hoy izy tsika hoe safidio ny fitahina amin'ny alalan'ny finoana no azahoana fitahina zany tenenina zany ry havana zavatra fantatsika atao fa ny zavatra faharoa izao ary ty faharoa ty ny tena fiainantsika raha ny marina misafidy ny oziny sika ary farafakely misafidy tsina ny oziny sika menakavy satria tsy mandeha amin'ny finoana fa mandeha amin'ny herin'ny tenantsika misafidy ny ozintsika satria tsy mandeha amin'ny finoana fa mandeha amin'ny herin'ny tenantsika misafidy ny oziny isika satria misafidy ny andeha amin'ny herin'ny tenantsika ry havana tena mampalahelo amin'le fiainantsika mitady ny tsara ihany ingatsika mitady zay hahafaly an'andriamanitra ihany ingatsika tena marina zany fa tsy mahatoky azy tsika tsy manaiky azy tsika amin'ny lalantsika rehetra dia ahoana manao zay saipatatsika isika menakavy ry havana manao zay saipatatsika isika menakavy ary satria tsy mahatoky an'andriamanitra fa mahatoky teny sika dia miantso ozy raha miveryntsika amin'ny galatiana toko 7 tao ry havana ny 9 fa zay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambany a fanozonana fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra tsy maharitra makatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokyny lalàna voaozina zay rehetra tsy makatoa tsy maharitra makatoa zavatra rehetra sokafingeny baibolitsika eo amin'ny Deutéronomia 8 ry havana ahitana an'le ozina le ozina satria mahatoky tenitsika fa tsy mahatoky an'andriamanitra zay fotsiny inge io ry havana fanakianana an'le jiosy ty zay mitady fankasitrahan'andriamanitra dia miezaka manatanteraka ny didi folo miezaka manatanteraka le 613 commandement raketiny bokyny Mosesy impossible zany impossible zany havana impossible sady impossible zany a no miantso a oziny donc raha antsika mamaky ny 5:5 hoe fa raha tsy miaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny zay andidiko anao an'io dia ho tonga aminao sy hatratra-anao a zao fanozonana rehetra izao tena misy ny ozina ary sika ihany ny miantso ozina ry havana zay le izy satria mahatoky tena fa tsy mahatoky an'andriamanitra 9:7 hoe hozonina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondramanosinao 7:10 hozonina ianao raha miditra ary hozonina ianao raha mivoaka 3:20
ary ho varahana ny lanitra eo ambony lohanao, ary ho viny tany eo ambaninao. 5 atoloky Jehovah ho resy eo alohan'ny fahavalonao ianao. 7 dia hitsapatsapa ianao na dia mitatao vovonana azy tahaka ny fitsapatsapany jamba ao amin'ny Espito, ka ho tsy ho tonga any amin'izay alehanao. 20 ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy omena ho an'ny firenena hafa. Mahatsiaro an'ity foana ry havana rehefa mahita reny avantsika mandeha miasa trano any Dubai sy ny karazany, ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy omena ho an'ny firenena rehetra. Toizantsika ilay izy eo amin'ny 470. Ny vahiny ampisambotra anao fa ianao kosa tsy ampisambotra azy. Tanao ty rehefa mijery vaovao ianao, nampisambotra antsika voloatra ndrosao indray any, mbola anatin'le capacité de remboursement antsika zany, anaty capacité de remboursement zany fa ozony zany tonga amin'ity fireneny ty ravana etsetra. Ary koa amin'ny 44 le vahiny olohany fa ianao ho rambontsika gasy sao io le ozona ry avanao, zay le izy. Fa ny vaovao mahafaly ato amin'ny Galatiana 3:12 dia Kristy nanafitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Kristy nanafitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna zany. Le ozona rehetra ny tany saina teo tahaka ny hoe navilo any amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana, ka tsy hahatratra antsika zay matoky azy, zay mametraka ny fitokisantsika azy, ary zay manaiky fa hoe ho atsika mba hanavotana antsika amin'ny ozona tokony hahazo antsika no niakaran Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana teo. Mahatonga an'le ozona ozy izytsika teo ry havana dia ny hoe satria ianao miantehitra amin'ny herin'ny tenanao, ny jiosy niantehitra tamin'ny lalàna. Fa misy olona tsy jiosy ry havana miantehitra amin'ny herin'ny tenany, miantehitra amin'ny fahaizany, mantehitra amin'ny fahendreny. Taona vaovao 2021 ty na Pasika 2021 tena hoe anao an'izao tsy anao an'izao tsony tsy anao an'izao tsony tsy anao an'izao tsony zay ry havana miantso ozona zay le fikasana tsara zay, raha tsy ny alohavana finoana sy fatokisana an Jesosy. Le fikasanao tsara zay atokisanao iny ingeny miantso ozony, fa raha fikasana tsara ateraky ny finoana sy ny fatokinan Jesosy le izy dia anananao fitahina zany ary anananao fiainana be dia be. Rehefa amiteny zany tsika hoe safidio ny fitahina dia hoe matoky tanteraka an Jesosy, manaiky tanteraka azy. Aza misafidy ozona, aza miantehitra intsony, aza miantehitra intsony tahaka ny mazatra antsika ry havana amin'ny herin'ny tenantsika. Fa ampidiro eo afovoan'ny fiainanao amin'izay Jesosy dia hoe avelo izy anjaka tanteraka amin'ny lafiny mpiainanao rehetra. Fa marinana farany ry havana dia amin'ny 4:40. Galatiana 3:4. Galatiana 3:4. Ny anaran'i Jesosy mba ho tonga amin'ny jentilisany fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana teny fikasana ny amin'ny fanahy. Mazava be ry havana ny hoe safidio ny fitahina manana finoana matoky an Jesosy. Mazava be zany. Antsiro ny ozona, ok'izay ny fatokisana tena, ok'izay ny fiveran-tena ho zavatra, ok'izay ny avinavim-po araka ny tenin'ny Abakoka, fa miantso ozona izany. Tena tsy ampy ry havana zany toriteny zany hoy ny apôstôly Paoly, tena tsy ampy zany. Inona ny tsy ampy? 7 hoe tsarovy fa efa nandray ny fanahy masina ianao araka ny teny fikasana. Tsarovy fa efa nandray ny fanahy masina ianao araka ny teny fikasana. Io fanahy masina io ry havana tany amin'ny testamenta taloha, io no efa niasa tao am-paminany androny fiavian Jesosy. Tonga Jesosy, ny fanahy masina no teny io le Mesia andasana.
io fanamasina io a nanangana an jesosy tamin'ny maty ary io fanamasina io ankehitriny no nomena antsika raha natao batisa isika raha nandray an jesosy tompo sy mpamonjy a ary dia hoe io no te hitarika ny fiainantsika ka hameno antsika amin'ny fitahina tsy misy antony ho anao tsy misy antony ho anao le fahamarinana voalohany sy le fahamarinana faharoa raha tsisy an'ity fahamarinana fahatelo ty hoe tsarovy fa efa nandray ny fanamasina ianao tsarovy fa efa nandray ny fanamasina ianao ny asa-panavotana nataon'i jesosy maty izy dia nitsangana tamin'ny maty fa tsy ampy izay ozy izy maty izy dia nitsangana tamin'ny maty dia mipetraka any an-danitra tsy ampy izay ozy izy fa maninona ny tsy ampy izay tsy ampy izay raha tsy mandefa ny fanamasina amin'ny fiangonako ry havana fa mampalahelo amintsika marina ny tenin'ny sekta hoe tena marina dia fiangonana tsy manana fanamasina marina zany ry havana diso ny filazany fa marina ny zavatra kendreny fatatsika fa nandray ny fanamasina fa tsy mety tarihany fanamasina sika menakavy ry havana malalo zany mamatimaty ny finoantsika ohatran'io zay fotsiny ny zavatra io meteza manompoko izao tarihan'ny fanamasina ry havana meteza tarihan'ny fanamasina ary izy tsy tarika ianao raha tsy angatana hoe fanahy io avia tario manompoko izao ry havana aza mandahatra momba ny fanamasina intsony fa rehefa matsiaro ny fanamasina ianao avetrany dia antso izy hoe fanamasinao avianao zay fanamasinao ianao a le nanangana an' jesosy tamin'ny maty avio a tario a ho any amin' jesosy tario ho any amin' jesosy asanao zany fanamasinao fanamasina tahaka ny nampidiran'Andriamanitra Noa tamin'ny fotoan'androny talohan'ny savitrano talohana tahaka ny nampidiran'Andriamanitra Noa tao anaty samby fiara fanamasinao ampidiro anatin'ny Jesosy ampidiro anatiny toetoetro anatiny toetoetro amin'ny fitiavana ampidiro amin'izany ahy fanamasinao io Jesosy mipetraka any an-danitra io fanamasinao aoko marina amiko ny hoe ankehitriny dia tsy zatsony ny velona fa Jesosy Kristy ny velona tao anaty asanao zany fanamasinao talao aminao tanterao zany fanamasinao vonoa ny otako rehetra vonoa ny eloko rehetra fanamasinao afao amin'ny fahazaran-dratsiko rehetra ary fantatro tsara zany tena mitalao aminao ary dory zay mba teo fakafakapahotana rehetra mbola hitanao ato amiko fa zany no angatahako aminao amin'izao pasika zao hoe fanamasinao aza vela iantehitra amin'ny fahaizako aza vao io saiko feno adalàna io hoe maiziny ny adalàna io hoe fanamasinao hitanao ny setra fenao le nanangana an' Jesosy anangana ampaherin'ny moraliko iaro amin'izay mety filavona lefona mijery amin'ny fiainako marina amiko ny amin'ny Habakoka tena hoe misy fotoana tsy mamontsina ny aviavy tsy mamono voaloboka mandisy fanantenana ny oliva fanamasinao fa na ny fifaliana ianao meo fifaliana ihany meo firavoravona ihany avy aminao zany fa tsy avy amin'ny saiko tsy avy amin'ny moraliko ry havanao tiantsika ny tompo an'io zany ny karana teo amin'ny azo fijaliana zany nitsanganany tamin'ny maty anaporofoiny hoe le ozina zay tokony sahaza ny raisiny ary miteny aminao izy amin'izao maraina izao hoe eny ary safitio amin'izay ny fitahiana safitio amin'izay ny finoana dia azo fiainana mandrakizay ianao anana fiainana ankasitran'Andriamanitra ianao ety tany ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen.
ivavaksika ry havana. Safidy sara Andriamanitra no apetraka ao aty am-ponay ny amin'izao andro Pasika izao. Indreny amamy fahatsaranao fa ianao dia mandresy lahatra anay mba hironanay ho any amin'ny fahatsarana sy ny safidy sara, ary mbola miasa tsy anatinay mandrakariva ny fanay masina mandresy lahatra anay sy mitaonanay. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny finoana izay efa nananay aty, mitarika anay mba ahazonay fitahiana eo anatrihanao. Tompo malalo, ataovy lavitra ny vavanay, ataovy lavitra ny fonay ny safidy ilay oziny izay mitondra anay ho amin'ny fahafatesana maharitra mandrakizay. Jesosy malalo, indreny aminay tsirairay avy, fa toa menatra loatra izahay noho ny amin'ny Babiloniana izay mijoro sy mandindona eo amin'ny fiainanay ka mandrava ilay safidy izay efa napetrakay. Tompo malalo, maro ny fahazaran-dratsy izay mamatotra anay tianay hovahanao. Maro Jesosy ny filalaovan-dratsy izay mbola hiafina fenanay ao anatin'izany finoana izany. Indre Tompo malalo, fa toa mandeha ihany izahay manompo anao, manao ny asa ihany izahay fa toa ny herin'ny tenanay, ny fahaizana mampahalala anay no entinay. Tompo, menatra izahay fa indraindray milaza ho tsianao, matoky anao, nefa tsy anatinay aty feno tahotra sy ahiahy ihany. Ankehitriny ary izay dia mitondra izany rehetra izany eo am-pototry ny hazo fijalianao izay nandatsahanao an-tranao ka nitondranao fandresena ho an'izao tontolo izao. Jesosy, vao ny fahatoranay ary ampijiro aty anatinay Jesosy, fa raha ny zanaka no hanafaka anay dia ho afaka tokoa izay tsirairay avy reto. Azay vela hitoetra aty anatinay tsony ary izany rehetra izany, fa matoky ilay ranao izahay hanazava ny sainay, hitarika anay, hanangana anay, hanadio anay, mamindra-fo aminay tsirairay avy araky ny fahasoavanao, araky ny haben'ny fiantranao, finoa ny fahatsoanay tsirairay avy. Matoky anao izay Tompo malalo, fa voniny ianao, amafa ny elokay sy amafa ny ranomasim-pahotana misy eo amin'ny fiainanay, ka hanangana anay indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no hanonanay izany tonom-bavaka izany. Amen.
maty-kianaka aza matahotra raiso mpinoana ary ny teny soa mahafaly izay omeny tompo anao mitsangana fa hoy ny soratra masina fa raha fonymbola fahavalo aza isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany maika ny amonjenantsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampihavanana raha tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. Amen. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary havana fa voavelany elikao noho ny anarany masina midera ny tomponao. Aokarisika riavana iaraka anaiky sy anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana apôstôlika.
mino an'Andriamanitra raha tsy tompanao loatra ary mino Jesosy Kristy izany tokony ataontsika izay toroana tahafanana nateraka marevivitsy nijaly nanapaka potapolato nombola tamin'azy fijaly matikana idina tarapela fitsangana tamin'ny tamin'andro fahatelo nakalana treka fanaloatra tsara velasana meno fanamasina fiamin'olona masina malereza ny fiombanan'ny olona masina famin'ankely hitsangana ny tenany maro ary fiainana mandrakizay. miarahaba ny fiangonana pastera manao hoe mitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly ny fiangonana hoe zaraiko aminareo ry havana teny mpanomana toriteny eo amin'ity fiarabany ity ozy izy le toriteny anankiray zay efa nizaraiko tany amin'ny émission tany anana tany. Nous avons un Dieu incomparable. Zay nolazay. Nous avons un Dieu incomparable. De toy izany le mpanompon'Andriamanitra izy hoe nous sommes un peuple incomparable parce que nous croyons et nous servons un Dieu incomparable. Nous sommes un peuple incomparable parce que nous croyons et nous servons un Dieu incomparable. Ho taditsika mandrakizay ny zany hoe Andriamanitra incomparable, mpamonjy incomparable no inontsika ry havana. Zaraiko aminareo koa mety maro ny nare azy fa zaraiko aminareo ny anisan'ny zavatra nytenen'ny président Ami raha ny raban'ny fiangonana izy napatrisa vanim-potoana tamin'ny fiainan'ny Lutera, le mpanitsy fivavahana izy hoe nandalo fotoan-tsarotra izy satria tena nangotraka ny fanenjena. Dia mahita azy kivy ny vadiny eo amin'ny braony eo, dia tonga avy any le vadiny manao akanjo mainty be, tonga dia taitry Lutera nahita an'le vadiny fa iza maty ozy izy. Dia ozy izy le vadiny maty Andriamanitra. Maty inona Andriamanitra? Maty Andriamanitra mateo anao kivy ohatran'io. Zay ny nanaitra ny Lutera, zay ny nampahery an'ny Lutera. Tapitra treo ny tenin'ny pastera Ami fa mitodika amin'ny vehivavy rehetra ato amin'ity fiangonana ity ry havana. Engane ianareo hoe eo anilanay lehilahy ho tahaka ny vadin'ny Lutera, pampahery. Fa maninona ny pampahery? Satria papatia le Andriamanitra incomparable, papatia ao anatina situation impossible. Hoe tsika manan'Andriamanitra spécialiste ny impossible, zany Andriamantsika zany. Zay lehilahy matikambo, zay lehilahy besaina. Fa nareo napetrak'Andriamanitra hamonjy anay amin'izany fahalemenay zany. Engane ka ohatran'izany. Nareo vehivavy eo anilan'ny vadinareo, engane nareo vehivavy reny reny be hitaiza ny zanakareo sy ny taranakareo atoky tanteraka an'io Andriamanitra incomparable. Matsiaro zay ry havana 17 taona lasa nandray asa teto amin'ny efitsika misy fitiavana ary tena misaotra ny tompo noho ny fahasoavana ary noho ny fahasoavana irery any afaka mamarana zahay anio. Nafinaritra ny fiarahana, nafinaritra ny fiarahana. Ty mba zaraiko aminareo zavatra nitranga tato fa tsy inoko fa vitsikely mahafantatra raha misy mahafantatra aza. Tamin'ny 17 mars 2015, 17 mars 2015 talata maraina amin'ny enina sasany io tonga tao aminay PS mbola pastera Rodolphe amony PS tamin'izany. Dia tonga tao aminay izy dia zao izy izy vory ny synodam-paritany omaly alatsinainy tolakandro dia nanapa-kevitra zay ho tendrena ery amin'ny efitsikay mambonina mpamarinana sezany. Dia lasa saina ihany aho hoe tamin'izany mbola nafapana mo tato. Dia izy ahoana ary zany hoa
ty le hoe mutation disciplinaire tsy zaka nyetrehatra ambonina-pamarina zany tsy fiangonana anaovana mutation disciplinaire zany dia teo petreretana teo zay ryhavana dia eritreritra roa ny tonga atao an-tsaina ary ny zarainay voalohany indrindra mitombony raha zay ny irazana azy mitombona ambonina-pamarinana raha oharina amin'ny isotro fitiavana fiangonana martiora dia saika nanaraka zay fitiavan-tenana ihany zahay satria maninona satria le trano vatom-piangonana ny grand pastera tena manoloana an'le hantsana namarinana an'le martiora zany hoe zany isan'andro ianao amin'ny tranonao avy eo amin'ny braonao dia antaniny tompo hoe raha ianao io rosoloso zany mba hoe avarina eo manaiky ve enao savy enao vonina ve tena mahafinaritra be zany ataoko hoe fitiavan-tena izy satria raha nakany zay azonay antoka mihitsy fa hoe mitombo tenanay manokana zany nefa rehefa tena nandinika tsy nandinika ela ry havana dia ozy zay tamin'ny PS hoe tao amin'ny dinika io ihany tsy nangataka izay hoe eritreritra tsy nangataka izay hoe hivavaka PS zaho ao mbola eny taona ny eto isotro fitiavana raha sitrapontoana 7 taona mba hoe misy zavatra natomboka teto a misy zavatra nanirahany tompo anay teto a dia hoe allo zay a mba hanoy a hamita an'izay dia tena faly zay ryhavana tamin'le safidy a ary amafisina ny zavatra efa niteneninay teto hoe nous avons été fiers de servir isotro fitiavana ho an'Andriamanitra rery voninahitra ho tanteraka aminareo anie nitsodra ny tononona amin'ny anaran'ny tompontsika mitay anao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana amen petraka ny fiangonana fa afaka manginana ny fiangonana safidiana ry havano ny fitahiana safidiana ny fiainana safidiana ny finoana ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amen miandry ny fandaminan'ny dekona isika vao mitsangana ry havana